ny fakapanahy tao amin'ny say edena. Indray andro azy raha arivo tamin'ny asa ny mahafinaritra Eva dia indro fa nasesi-doza teo am-poditryilay hazo voarara izy. Ary teo no nanararotany Satana azy tamin'ny alalan'ny menarana no niantsony ilay anjely lavo an'i Eva avy eo ambony hazo hanakadresaka taminy. Ireo teny mandambolambo dia nifidiny Satana fatratra mba hahatonga fiahiahinan'Andriamanitra. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho fatsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiritra ampahendry, dia nanitaza ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Ao amin'ny Genesis 3:1-4 no ahitana ho an'izany. Nampalahelo fa niaino ilay feo mandambolambo n'ilay mpakafanahy Eva ka nanomboka niaya ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanomezatoky ny amin'ny fampitomboana ny fahiran-tatsaina sy ny fahendrena no nantahan'ilay menarana azy. Toa hitany fa mambabo izany. Ilay voankazo rahateo moa toa nahatonga ilay menarana ahay miteny. Inindray koa no mety ho faharan'ny-tatsaina hafa omeny. Ka na dia vao tsy ela aza no nifankahita tamin'ilay menarana Eva dia natoky sahady ny teniny mihoatra noho ny an'Andriamanitra mpamorona azy sy namponina azy tao am-paradisa. Ka dia nihinana ilay voankazo voarara Eva ary nandresy lahatra ny vadiny koa mba hihinana. Azo ny Adama natao tsara ny safidy ho mahatoko tamin'Andriamanitra, saingy nataony ambony ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavam-bady. Koa satria ny andany tamin'ilay fahavalo ro razam-bentsika dia norombahany Satana ny fanapahana ny tany izay nomena any Adama sy Eva. Tsy fantatrareo va fa raha manolo teny ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompo no izay araha ianareo. Izany dia voalazo amin'ny Romana 9:4. Hoy koa Jesosy ao amin'ny Mateo 9:4, tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Lasa sehitry ny ady farany hifanaovany ratsy sy ny tsara aty izao tontolo izao ity, ary ny fon'ny olona tsirairay avy no zary sandana izany. Kely ny fahatakaran'ny Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany, fa io fotoana kely tsy nankatoavany sy tsy nitokiny io dia nanokatra varavarany fahoriana ho an'ny olona tapitrisany nandritra ny arivo-taona maro. Koa izany dia tahaka ny dirany ota avy tamin'ny olona anankiray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidirany fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Hoy ny voalazo amin'ny Romana 5:12. Tsy ela dia nanomboka niatrika ireo zava-doza nateraky ny fahotany ireo razam-bentsika voalohany. Tao amin'ny fahamasinany dia nitafy akanjom-boninahitra Adama sy Eva. Rehefa nanota nefa izy ireo dia niala taminy, niesorona tamin'ilay akanjo ny fahazavana ary nampangiry firy azy ny fahatsapany ny fahamenarany vokatry ny fitanjaha, ny solo-toerana ny fifaliana sy ny fiadanana, ny henatra sy ny tahotra. Ary niezaka hanarona ny fahamenarany tamin'ny ravikazo izy ireo, ary dia lasa teo ambany fanapahany dia volo mandrakariva koa izy mandraka kehitriny. Mampahalemy natiorany ny fileferana tamin'ny fakapanahy, ary nahazo fahefana vaovao teo amin'ny taranak'olombelona indray Satana indrisy. Tsy afaka nanohitra ny fakapanahy tamin'ny alalan'ny herin'ny tena mitsony ny olona. Ny farany sy ny tena mampahatahotra indrindra dia lasa miaina eo ambany fanameloana ho faty mandrakariva izy ireo. Efa nampitandrina azy Andriamanitra fa miteraka fahafatesana ny tsy fankatoavana. Efa natsapa ny fahafatesana ara-panahy izy teto, afriana kosa isa dia ho tratry ny fahafatesana ara-batana. Hatreo dia toa aizina sy fahatsompanantenana no miandra ny hoaviny. Eny no roahina ny olona, ary nampitoerina tany antsinanany Saedena
ny kirobima sy ny lelafo ny sabatra mihibihiby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina hoy ny voarakitra ao amin'ny Genesis 3:1-4. Toy ny nandroana an'ireo anjely lavo avy tamin'ny fonena ny tany an-danitra noho ny ota no nandroana ny Adama sy Eva hiala tao am-paradisa koa noho ny tsy fankatoavany. Niovaingana avokoa ny zavatra rehetra nanodidina azy ary lasa mety handaira ny areti-po sy ny aretina ary ny fahafatesana aza ny olona. Ny biby sy ny zava-maniry koa aza dia niara-ny ozony, lasa naniry tsiro sy hery ny hazo sy ny voninkazo. Ny biby izay nalemy fanahy dia nanomboka ny famono sy ny fandramatra ary ny vokatra ratsy indrindra dia ny nampisarahan'ny fahotanan'ny olombelona tamin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra hoe fa ny elokareo ny hevitra nampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Isaia 7:10. Tamin'ny famoronana dia nomena voninahitra iresaka mivantana taminareo anjely, eny tamin'ilay zanak'Andriamanitra mihitsy aza Adama sy Eva. Madio sy masina loatra nefa Andriamanitra ka tsy misy faharatsiana afaka hitoetra eo anatrehany. Ary satria nanota ireo olombelona voalohany dia niesoron'Andriamanitra teo aminy ny fanatrehany masina mba ho fiarovana azy ireo. Namela fahajambana teo amin'ny fanahin'ny olombelona ny fahotana ka tsy afaka nahita ny velarana ara-panahy intsony izy ireo ary hatreo dia voafetra ny fifandraisana mivantana tamin'ny lanitra. Rehefa nianjady tamin'ny Adama sy Eva ireo ozona ireo dia tohina tamin'ny fangorahana lalina ny fon'ny tompo. Tsy azo ovana nefa ny lalàna izay nitikaina izy ireo satria masina sy tsy azo ovana tahaka n'Andriamanitra tena ny koa izany lalàna izany. Fantatry ny tompo fa fomba iray ihany no azo anavotana ny olona, koa dia nisy ny drafitra naseho teraka avy eo am-pon'Andriamanitra, drafitra izay hamonjy ny olona amin'ny fahafatesana mandrakizay sy hamerina amin'ny laoniny izay rehetra veriny noho ny fahotana, ezaka mahagaga amin'ny alaliny sy ny velarany ary ny heriny izany. Nefa dia drafitra mahafoaka fanatitra lehibe koa. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy nitiava antsika n'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nandrahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Izany voalaza ao amin'ny Jaona 1:4-5 sy ny 10. Mampianatra mazava ny soratra masina ao amin'ny Romanina 9:7-13 fa fahafatesana no tambiny ota. Mitaky ny ain'ny mpanota ny lalàna voadika ary tsy misy afa-tsy tokana monja manerana ny tontolo rehetra no afaka hisolo ny taranak'olombelona. Tsy misy afa-tsy ilay mpahary ihany no afaka handony trosan'ireo voariny amin'ny fisolohan'ny toerany. Noho izany dia nanaiky an-tsitrapo Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, handao ny fahadiovana sy ny voninahitra ary ny fandriam-pahalemana tany an-danitra. Tonga ho faty amin'ny maha-olona azy izy teto amin'ity planeta ratsy izay nivadika ity. Teraka toy ny zaza tsy manan-tsiny, tsy manam-piarovana izy, niaritra fiainam-pahoriana sy henatra ary fahafahambaraka. Kanefa dia fiainana tsy nisy tsiny sy feno fandresena koa no ny ainany. Ary farany dia maty tamin'ny fahafatesana mahamenatra izy mba hisolo ny olombelona lavo. Zany drafo-pamonjena mahagaga izany ry havana dia asehony ny fanaovana fanatitra biby nampianarin'Andriamanitra taorian'ny fahalavon'ny olombelona. Nampitandrina ny Adama sy Eva ny tompo fa ho faty tokoa izy ireo amin'ny andro izay hihinana n'ilay voankazo voarara. Ka ahoana ary ho ianao mbola nahavelona azy ihany? Ny Baiboly dia milaza fa raha vao nanota Adama sy Eva dia nomen'Andriamanitra fitafiana vita tamin'ny odi-biby hosolo n'ilay ravina aviavy nanakona ny henatra. Voamarika izany araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy. Milaza koa izany fa nisy zanak'ondry novonoina tamin'izay fotoana izay mba tsy hiara ny fahafatesana avy hatrany Adama sy Eva. Amin'ny alalan'ny finoana io fanatitra natao io dia voafindra ara-tandindona ho amin'ilay zava-mananaina tsy manantsiny ny fanameloana
any adama sy eva ho faty. Mazava ho azy fa ilay zanak'ondry dia maneho an Kristy. Araka izany dia nitsiry indray ny fanantenana tao anatin'ny haiziny fahaverezan-toky nisy any adama sy eva tamin'ny fibebahana sy finoana ny ranonay Mesia ho avy dia afaka ho tonga zanak'Andriamanitra indray ny olombelona. Na dia teo aza nefa zany drafitra mahagaga izany dia Satana ihany aloha mbola mampanjaka miara-tsiny eto ka tsy ho moramora ny fiaina. Ary dia tonga ho azy ny fanontaniany maro manao hoe ahoana no Andriamanitra fitiavana sy tsy toa ny Andriamanitra izay tompontsika nefa mamela antsika hijaly sy angiry ankehitriny. Ary mazava tsara anie voalaza ny Genesisy fa tsy nataon'Andriamanitra hisedra fahoriana sy fitsapana amin'izao fiainan'izao isika. Paradisa mahafinaritra ny tany raha vao nivoaka avy teo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny fahotany Adama sy Eva ny nahazoany Satana zo hitaky ny fitantanana nyity planety ity. Ny olona isafidy mampalahelo nataon'izy ireo dia azony Satana sy mitomba azy ny fahefana aka-fanahy sy ampijaly ny olona amin'ny alalan'ny aretina sy ny fahoriana ary ny fanaintainana. Ny fanontaniana tsara apetraka angamba dia ny hoe nahoana Satana ny tsy afaka mifetanteraka ny olombelona araka ny faniriany? Ny valiny dia satria eo Jesosy Kristy. Efa fantatsika fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no ananantsika famonjena. Fa mihoatra noho izany aza raha ny tena marina, rehefa nanolotra ny ainy ho sanda an'izao tontolo izao ny mpamonjy dia voafetra ny fahefan'ny Satana hifehy ny olombelona, na dia misafidy an'izany aza ny olombelona. Tsy azo natao intsony ny manery ny safidintsika. Ny fanatitra nataon'i Kristy koa dia manome antsika fotoam-pahasoavana ahafahana mahita ny mahasamihafa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny an'ny Satana ka afatsika misafidy izay ho tompoitsika. Ary farany, noho ny fanatitra feno fandavatena nataon'i Jesosy dia anam-piafarana ny fanjakan'ny Satana ary hiverina ho amin'ny olona amin'izay ny tany izay ho tonga tsara lavitra noho ny tany am-boalohany aza.